fanondranana bibidia antsokosoko sy ny kolikoly mihamafetrany eto Madagasikara. Fifidianana be ny tanàna tranom-pirity malagasy roa tsy miankina no mety hanota ireo bileta tokana. Fiakaran'ny tosidra tsy mifidy taona betsaka ireo tanora voany. Lalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao manaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany, manodidina ny roa hetsy sy iray tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny antom-bola takina amin'ireo maniry latsaka hofidiana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny 12 Desambra 2022 avy izao. Manana 15 andro manomboka ny talata 5 Septambra hatramin'ny alahady 17 Septambra amin'ny tranana tota taratasy firotsahako-vidiana eny amin'ny voamera misana ny fifidianana eny anivon'ny distrika. Ireo kandida ifaninana ranidimpanjakana navoaka ny teo anivo ministerany Tany Omaly. Tsy maintsy hirosona ny fifidianana hoy ny mpanao politika, misy kosa anefa ireo tranga mila sorohana sy andraisana fepetra mialoha indrindra ho an'ny fanoherana manoloana ireo kajikajy maloto tiana apetraka amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Tsy misy zavatra mandeha amin'ny laon'ny fitantanana andraram-pirenena, mangany fotsiny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitonitra izay efa tsy atao mahagaga intsony hoy ny mpanao politika. Tratry ny tsindry avy amin'ny fanoherana ny mpitondra manoloana ny tsy maintsy hirosona amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ka io namoaka didim-panjakana miantso ny mpifidy amin'ny 12 Desambra 2022 avy io. Ny be ny tanàna raha teo izay efa lany fotoam-piasana efa ho fidy volana izao. Ny lalana araka izany no manery ny tsy maintsy hirosona amin'ny fifidianana na dia anatin'ny vanim-potoana fahavaratra azy hoy ny fanazavana nentin'ny mpanao politika. Efa maro loatra ny antery nataon'ny avy aty amin'ny fanoherana. Tao anatin'izany ny Elmada, ny Firaisakina, ireo amin'ny fanoherana amin'ny ankapobeny mihitsy zany hoe alefaso andeha ny fifidianana be ny tanàna satria ny eritreritra izay hita aty amin'ny fanoherana hoe mety hanao kajikajy ara-politika no ny fahitana n'ilay avoaka fifidianana farany teo tamin'ny solombavamboaka teo zany zareo fitondrana dia atahotra. Kanja moa zany tena ataontsika hoe tratran'izay antery zay izy dia namoaka tsy fidiny na dia tsy ara-dalàna aza ny famoahana an'izay didy fiantsoana mpifidy zay dia tsy maintsy hirosona zany zany zavatra zany na dia ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra ary ny fahitako an'io daty io izay voasoratra ao anatin'ny lalàna zany fa tsy tokony anaovana fifidianana mihitsy ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra fa io moa io zany tsisy afaka mandany intsony, tsisy afaka hoe mamerina intsony ao anatin'izay décret efa nivoaka izay fa dia tsy maintsy hiatrika an'io zany ny antoko politika rehetra sy ny voafonana rehetra. Eo anelanelany roa hetsy sy iray tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny antom-bola na caution takina amin'ireo kandida hirotsaka hofidiana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna raha ny didim-panjakana nivoaka Omaly. Ho an'ny komina manana sata manokana toa an'Antananarivo renivohitra dia tafakatra 20 tapitrisa ariary io antom-bola io. 12 tapitrisa ariary kosa ho an'ireo komina Antanandehibe amin'ny iskajy voalohany na ho an'ireo komina amin'ny revo-iparitany 10 hafa miampy an'ny Nosy-be, Sainte Marie ary Antsirabe. Eo anelanelany 4 sy 2 tapitrisa hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ho an'ireo komina Antanandehibe sokajy faharoa miankina amin'ny isan'ny mpanolotsaina izay miovaovy amin'ny mpanolotsaina sivy hatramin'ny 20. Tafidina 2 hetsy sy iray tapitrisa ariary kosa izany ho an'ireo komina ambanivohitra. Tahotra miampy kajikajy ataon'ny mpitondra entina ny liana kandida no azo eritreretina ny amin'ny fampitoviana ny antom-bola tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy fifidianana solombavambahoaka teo hoy ny fanazavana. Ka mety ho dispaika ny teo anivon'ny fitondrana hoe any amin'ny resaka caution indray ny éliminena an'ilay izy satria izahay dia nanao analyse statistika ny résultat ny législative farany teo zany fa na andia ambany lohany ara ny eo amin'ny fitondram-panjakana dia tsy ahazo an'io be ny tanàna Antananarivo mihitsy satria mazava loatra lay statistika tamin'ilay voaka-pifidianana farany teo. Tao amin'ny boriboritany fahatelo ary nge tena tsy hita tableau zareo ka asa tsy mbadika ve ny tany sy ny lanitra sa isy mazy isy fahagagana tampoka be ka ao anatin'izao ataontsika hoe volana Oma mandrapahatonga ny Desambra zao dia anova fomba fijery ny voaka an'Antananarivo ka hoe halany ny kandida ny eo anivon'ny fitondram-panjakana izay Elmada tompoko tsy mino an'izany zavatra.
may ny afinatsanga ny mpitondra fanjakana matahotra ny amin'izay vokatra eo indrindra ho an'ny eto Antananarivo izay fahita taratra tamin'ny fivitianana solombavam-bahoaka faranteo ka manao ny fomba rehetra andrebirebena ny saim-bahoaka karazana pimasy ho an'ny mponina ohatra ireo hetsika sosialy samihafa izay tsy fantapoditra ataon'ny fanjakana tsy maintsy mijoro ny rehetra efa manana paikady hatrehanjary ihany koa ny fanoherana ka tsy anaiklembenana ho amin'izay mety ho kajikajy efa karazana pimaso mialoha ho an'ny vahoaka sahirana indrindraindrindra moa zany eny amin'ny faritra iva mialatsiny mba miteny izany zavatra zany satria dia ainy zareo mihitsy ny lalao ny sentiment reo vahoaka reo dia ny kajikajy apetraka ny fanjakana amin'ny alalan'ny caution 20 millions d'ariary sy ty tosika sa vatsy atsimbony ty ndray dia hita taratra zany a efa misy kajikajy maro mipetraka sady ao anatin'ilay izy a mba kahana mifony fidy efa samy miomana amin'izany ny aty anivon'ny fanoherana rehetrarehetra efa samy mailo amin'izany efa samy mijery ny paikady sy ny stratégie mba tsy ampitombona sy hoe ampandaninana zay hoe eritreretra zareo mina kajikajy maro lafo zay fa izay aty nivon'ny fanoherana konge mba manana ny kajikajinay manana stratégie manana serasera ampiasainy amin'ny vanim-potoana io fa te miandry ny fotoana moa tsika fa dia tsika mahita anazy manana hatramin'ny 9 septambra ho avy izao hametrany anandota taratasy ferotsaha-kovidina eny amin'ny vomiera misana ny fividianana eny anivon'ny distrika ireo maniry irotsa-kovidina be ny tanàna sy mpanolotsany tanàna ity fisoratana anarana ity izay aritra 12 andro manomboka ny talata 5 septambra 2024 raha ny didim-panjakana ny voaka omaly io anomboka ny talata 17 novambra amin'ny 9 maraina kosa ny fampielezan-kevitra ary farany ny alatsinainy 7 desambra misasakalina manodidina izay vaovao izay ihany mbola baraingo ny trano printsy na ny imprimerie anotana ny bileta tokana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsany tanàna 12 desambra ho avy izao raha ny loharano-baovao nangataka fiara-masa tamin'ireo trano printy eto an-toerana na miankina na tsy miankina ny seny anaovana izany azo eritreretina ho ny mpanao politika ny tanterahany noho ny tsy fampiny teti-bolan'ny seny saingy mila apetraka mazava kosa ny fangararana indrindra amin'ireo trano printy tsy miankiny mety anomevana ny mety isiana osika mialoha toy ny bulletin précoché fanampanazavana azo atao tsara hoy ny mpanao politika ny anomezana ny asa fanotana ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana be ny tanàna ho an'ny trano printy eto an-toerana isy ny fitsitsina ny teti-bolan'ny seny raha mifanaraka amin'ny fepetra takiny izany aina kosa nefa ny mety ho isiana ambadika sy ny mety isiana osika ny amin'ny fanomezana izany ho an'ny trano printy tsy miankina eto an-toerana ka nomevana ny mety isiana osika mialohan'ny fotoana manana safidy ny seny na anao izany eto an-toerana na any ivelany saingy apetraka amin'ny fahindren'ny seny izany ho ny fanazavana ka zay dia nisany mahita hoe rariny sitsiny raha ohatra ka ny imprimerie nationale ny mahazo an'izany zany tombony anankiray eo amin'ny fitsitsiana eo anivony seny fa ny lafo ratsiny kosa raha ohatra ka mbola tsy mifanaraka amin'ny apetraky ny seny le izy dia mbola misy azo raisina ihany koa ny imprimerie privé ny tsy miankina eto fa ny manalasala sy mampieritreritra amin'izay zavatra izay indray zany dia hoe manana patron io imprimerie privé io manana ny tompony io lay tompony ve namanamana lay tompony ve fianakaviana satria any manko dia efa sorohana koa le hoe mety hoe bulletin précoché ialana mialohany zany zavatra zany dia apetraka eo anivon'ny fahendren'ny seny ilay izy raha ohatra moa hoe efa nisy teti-bola manokana na misy basket fonde hafa mirotsaka indray ho an'ny fifidianana be ny tanàna azony seny atao koa mbola atao hoe manao an'izany any ivelany fa ho an'ny tombotsoa n'ilay orinasa eto an-toerana fa izay fotsiny tokony mitandremana hoe mba tsy ho namanamana tsy any amin'ny resaka favoritisme zany ilay izy na resaka népotisme ny itondrana an'izy satria atahorana manko ny mety kajikajy ny fivoahan'ny bileta mialoha amin'izay fotoana izay raha ny loharano-baovao dia trano printy telo no nantonony seny ny iray miankina amin'ny fanjakana ny roa hafa kosa dia trano printy tsy miankina antoka isiny fampandrosoana mainginy fotony ary mipaka eto amin'ny firenena ny fifidianana be ny tanàna ka tsy tokony atao antsirambina manana diditra ndraikitra goavana amin'izany olom-pirenena rehetra tsy raviravitanana fa andray anjara feno ho antoko ny fanovana marisika ny olom-pirenena hifidy ny mba azona be ny tanàna mpandray andraikitra fa tsy be ny tanàna belazao ka anadino ny famparantenana nataony sy ny etaetan'ny vahoaka nandany azy ho fampandrosoana ny tanàna ny maro ireo asa sy andraikitra miandry ny olom-boafidy vaovao fanadihadiana nataony sitraka ratovina ambintsoa eo amin'ny sary sy rirantsariny ny aritanjona tsy vitsy ireo olom-pirenena no diso fanantenana noho ny tsy fandraisana andraikitra tokony sahan'ny be ny tanàna
Tapa-kevitra izy ireo noho izany ny hifidy ka nefa ny adidiny amin'ny maha-olo-pirenena manana zo fototra hifidy azy ireo. Olona vita ny adidy sy andraikitra tokony ho sahaniny indrindra fa hanasony vahoaka ao amin'ny komina misy azy no apetraka amin'ny alalan'ny fifidianana. Manandanja ho an'ny vahoaka malagasy ny fahaizana misafidy ireo olona izay hanao ny asa ho fanatsarana ny tanàna izay isan'ny olana mbola tsy voavahatra eto na dia efa maro ara ny fitarainana natao tamin'ireo tompon'andraikitra. Tsy maintsy mifidy ary sy za mananjo mifidiko dia tabe ny asa tokony samy be ny tanàna toy ny hoe rety vaky manerana ny tanàna ireny ve hitantsika raha malalo ireny fanentana kely mba ataoko izany dia mifidira olona zahay tsy mahadiso akory mifidy fa mifidiana be safidy ny tsirairay. Tena mifidy mihitsy amin'ny fifidianana be ny tanàna. Tena mifidy aza tsy marary konko amin'ilay fiainana endradiko sy ny zavatra iaina ankehitriny. Satria za zany aina tety foana tsy amin'izay any dia tany 2007 zany nandray vola farany teto fa vaniova ny fitondrana ravalo manana tamin'ny andray dia tsy nandray vola tsony zay fa dia kapoaka kely iny velomana mifanentanana an'ilay olona mba hifidy zany dia mba mahaiza mifidy dia mba mahaiza mijery an'izay mba hoe tiany mba olona tokony havita anaty na tiany mba tokony havita le tanànantsika. Manantena fifidianana madio ary mba fidy mendrika araka izany malagasy ho an'ny 12 Desambra io fotoana ametrahana ireo be ny tanàna sy mpanolotsaina manerana an'ireo komina eto Madagasikara. Pejiny tontolo iainana gaboraraka ny fiarovana ny biby eto Madagasikara. Mahazovana ihany koa ny kolokolo sy ny tambazotra ny mpanao trafika ny arenim-pirenena. Tranga izay manohitona ny sakana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fizantany anatiny ho ny firaisamonim-pirenena. Tsy mbola tafapetraka ihany koa hatramin'izao ny lalàna momba ny fiarovana ireo mpitsintona lakolosy na ny lanceur d'alerte sy ireo mpiaro ny tontolo iainana ka mampandringa ny ady atao. Fanampanazavana. Atahorana olantamingana ary anjavona ny 5 isanjato ny varika na lemurian biby mampiavaka ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miroborobo ny trafika, miazakazaka ihany koa ny fahampitehany ala eto Madagasikara izay efa mahatratra 2 hektara isan-taona ny famaizana. Tranga izay mampanahy ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana satria ina horipaka tanteraka izany ao anatin'ny 13 taona manaraka raha tsy misy fepetra raisiny. Marisarisa ary gaboraraka ny fiarovana ny arena voajanahary indrindra ireo biby eto amintsika izay sakana goavana ho an'ny fampandrosoana ny sehatry ny fizantany. Raha afaka 20 taona ary lemurien ohatra lemurien baba ny lemurien afaka 13 taona tsy ala ntsony eto Madagasikara raha fiazakazaka zao fampitian'ny ala zao. Akoatran'izany le trafika misy maty eto zay le hoe le laboratoire génétique eto Madagasikara zany dia tena rava tanteraka tsika ary ataon'ny olona fakana biby mivolamena moa tsy resahako reny tsy domeniko fa miondrana daolodolo eto na volamena na safira na inona dia ny lemurien le reptile le biby atahorana ho lany tamingana zay ny akamaroany ho lany tamingana daholo satria reo zany saika foresta dépendant ny anarandreo any anaty ala na hitanandreo nefa jereo mifampitian'le ala zany hoe le banque génétique mihitsy zany isaky misy ala mirehitra dia amiko dia hoe misy banque mirehitra. Za tsy te hiteny an'ity zavatra ty hoe on va assister bientôt à ce qu'on appelle une extinction massive andreo biby tavely reo satria le biby efa tsy afaka efa mitokana io angonoky io sasa mateny hoe manina raha velopen'ny olona dia samy miompy tolotolo zay ny eritreritry ny olona spécialiste fa ny diversité génétique andreo biby reo neky efa mba ambe mihitsy ka raha opinao areo zanany tsy aharitra intsony satria efa mba ambe izy ka mahiatsy vonoana ary aiza moa nahatongava nefa mifizahantany titsika oroborobo ianao ary tsy manaja ny anao zany mbola olana lehibe koa to Madagasikara ny anao io alama io io biby anaovana trafika io mana rasy imazintsika io maneran-tany dia hatramin'ny androany tsy mipetraka ny lalàna miaro ireo mpisintona lakolosy na ny lanceur d'alerte sy ny mpiaro ny tontolo iainana tsy ahafahan'izy ireo manao ny asa ny araka ny tokony ho izy indrindra manoloana ny fisian'ireo tsindry samihafa. Mitombo hatrany ary miamafy kosa nefa eo anatrehan'izany ny fanaovana kolokolo sy ny fanimbana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Manao ny fangatahany amin'ny fametrahana ny mahazava-dehibe ny fampiarana ireo lalàna ireo ny fiarahamonim-pirenena. Misy lalàna anankiroa mba tianay voalany sy matsara mba hanamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy fiarovana ny tontolo iainana ty ny voalohany ny lalàna momba ny fiarovana ny lanceur d'alerte sy défenseur des droits humains satria ireo no isan'ny tena hoe mpiara-miasa aminay mahita ny zava-misy eny amin'ny fotony eny mahafantatra hoe ary misy mpanao trafikana sokatra etc matahotra izy nefa satria tsy isy an'le lalàna miaro azy fa koa
ny lalàna momba ny accès à la formation à caractère public araky ny tenenina tao zao nisy fanontaniana hoe misy investigation mandeha manahoana ny valiny dia anisan'ny fanontaniana légitime le izy manay rehetra pikaroka eto ary indrindra kokoa anareo angamba satria tsika anaty tandrazana anankiray dia atsisika moa natao ary fiangaviana ihany koa tsy vitan'olo tokana ny ady mila ny rehetra mijoro eo anatrany zava-misy nanamafy ny fahavinoana ny ady amin'ny fanondranana bibidia antsokosoko sy ny kolokolo eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amerikanina ny vohitra izany nandritra ny fioanam-be nasional faharoa ho an'ny ady amin'ny fanondranana bibidia ny gouvernemanta amerikanina amin'ny alalan'ny USAID izay mamatsy volafolo tapitrisa $, amin'ny alalan'ny tetika asa misa telo amin'izao fotoana izao mba hiatrehana ny fanondranana antsokosoko ny biby eto an-toerana sy iraisam-pirenena. Anisan'izany ny fanavaozana ny fomba fiasa kabeny, ny fanamafisana ny fitantarana ny tontolo iainana ary ny fampiarana ny lalàna sy ny fitsarana amin'ny alalan'ny tetikasa OSD mizana sy ny CCVT izay ifanakalozany VVF sy ny Transparency International Initiative Madagascar. Tetikasa izay mifantoka amin'ny fanofanana tompon'andraikitra malagasy momba ny lalàna, ny fomba fiasa ary ny teknika fanadihadiana manokana momba ny ady amin'ny kolikoly, ny fanondranana biby antsokosoko iraisam-pirenena, ny vola tsy ara-dalàna ary ny ady amin'ny elokabe vava voarindra iraisam-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray mirongatra ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny distrika ny Betafo amin'izao ka ny voly eny Antsaha no tena alasibatra vokany. Voatery manara-mampiambina voly hatrany amin'ny 2 alina ariary isaky ny alina ireo tantsaha hiarovan'ny vokatra hiakatra raha nisy vaovao azo Germaine Menjanahary Andry Rakotomalala. Ny ainga tany amin'ny varimora, ny vadika ho vatsitsinjo, ny ova ho tosika fameno, avy eo jirona koa no ny hafarany. Miverina indray ny sary ankehitriny. Isy fizarana karazana tosika ho ataon'ny fanjakana, izay vola fanampina avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Isan'ny mampiletika ny firenentsika sy mahosany vahoaka malagasy io paikady io. Getsay ny fanjakana, zary ny angataka fa tsy hamokatra ny malagasy. Raha ireo vola ireo no ampiasain'ny fanjakana amin'ny seha-pamokarana sy anotsehana ny tantsaha hamokatra, dia anana ambambava ny malagasy isa-tokantrano, fa tsy andry fanampina lava amin'ny fanjakana toy izao intsony, hoy ny solombavam-bahoaka izay voafito ao amin'ny distrika ny Betafo. Tompony andraikitra amin'izao fotoana izao no mananjatra ny vahoaka ny hangataka sy ny tolona potsiny dia hanantena iny tsika afaka 5 taona, 10 taona, 20 taona. Fa zary ny olona hamokatra, zary ny olona hamorona harena mba hahafahantsika miala anatin'ity fahatrana ity. Fa raha zatra tolona potsiny ohatrao dia anao bravo dia tena tsy mety. Miantso avy amin'ny partenaire teknika financier tena koa. Tsy mahasoana vahoaka ny famizana tolototra ary io dia engagement olera ny zanaka amaparanay satria vola trosaina fa mety reny mba orienté ny financement anay makana amin'ny activité productif, izany hoe makana amin'ny fampandrosoana, makana amin'ny fangalana fandrenana orinasa ary indrindra ny fandrenana harena ho an'ny fianakaviana mba hahatonga azy tsy ahatrotry ny politika anatin'ny telo filopianena dia hoe fampiroboroboana ny resaka fiarina sy resaka industrie. Raha nisy industrie nampalaza Madagasikara dia ny industrie agroalimentaire nytiko raha tena fanatetarana ny velranonareo zany sy ny politika nataon'ny fidonam-panjakana sokafy nytiko hoe za tsy miresaka politika eto fa ny chaîne de valeur ny fanakatonana nytiko tamin'izao fotoana zany tena nijaly nivoaka mivakana karatra io efa tiko hoe fandreharehantsika rehefa ny attaque marché international io tamin'izao fotoana zany ny produit tiko tamin'izao fotoana zany manina raha relancena aloha io manaraka ny hafa fa irina fanjakana fampidiran-ketra raha nandeha io orinasa io efa afaka namorona hetra ao fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy miditra kajikajy politika ianareo izay any ambony any fa sokafo ny tiako dia miasa ny vahoaka manana asa mamokatra ary mitombo ihany koa ny exportation antsika dia mba misy balance de paiement normal fa tsy ohatran'izao antsika anafatra foana dia hanome foana. Ahitana trano vita amin'ny saseny isaky ny tanimboly ao amin'ny distrikany Betafo amin'izao. Tsy trano fonenan'ireo tantsaha akory ireny, raha ny fanazavana fa tranon'ireo mpiambina vokatra eny Antsaha izay karamaina hatrany amin'ny 2 alina ariary isaky ny alina raha ny vaovao. Alavotra ny tena be dia be ao aminay amin'izao. Misy ihany ny alatromby
isaorina firaisankina tsy vovona politika fa firaisankina fandriam-pahalemana izay tena efa miasa andromanalina amin'izao fotoana izao satria marahina ny vahoaka dia miara-miady manenjika ny dahalo araka ny tenenina hoe amin'ny vanim-potoana ohatr'izao no tena mahaserana tantsay satria eo fambolena eo fidirana mpianatra morongatra ny alabotry amin'izao fotoana izao ary fotoana fiakaran'ny fambolena na tanety amin'izao na contre saison fa tena ratsena mpamandalana reo amin'ny alina fa dia misy tramokely sase isaky ny tanimboly miandry ny vokatra sao dia angalarin'ny olona tatsaha amin'izao fotoana izao ary nanontany eo fa eo amin'ny 2 arivo sy 2 alina ka hatramin'ny 2 alina ny karamany gardi anankiray miambina parcelle anankiray isan'andro. Mijaly ny tantsaha ankehitriny mitaky politika mazava avy amin'ny fanjakana ny fanatsarana sy ny fanavotana izao fiainam-bahoaka izao tsy afa-misaraka ny anoanana sy ny tsy fandriam-pahalemana ka mahatonga ilay fomba fiteny hoe rano na ny kibo mivezivezy ny fanahy tsy fizarazarana zavatra tsy havita taona ataon'ny fanjakana no amaha izao olana izao fa fanampinany tantsaha amokatra sy ny fanamorana ny famoronana asa ary ny fanokafana ireo orinasa afaka ampiasa malagasy. Tandindondozana isy ampiariny ireo mponina amin'ny distrika n'Amparafaravola ankehitriny dia mafy ny fahavoazana indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra ho avy io raha tsy misy fandraisana andraikitra manoloana ireo olana maro lafy sedra ny tantsaha ao an-toerana. Mijana ho fampanantenana pokaty hatrany kosa ireo lokaloka natao tamin'ny vahoaka ka tsy nafahan'izy ireo mivelatra araka ny tokony ho izy. Ny antsony rehetra tsy anaiky ho ampiasaina sy amafazana lainga mandritra ny fifidianana be ny tanàna ho avy io ny tompona andraikitra iray ao an-toerana fa kosa ijoro ho an'ny tombontsoa ny mponina rehetra. Fanampanazavana. Faritra mamokatra Risombotra i Madagasikara amin'ny fambolem-bary ny distrika n'Amparafaravola. Valopolo isan-jato ny ireo mponina ao an-toerana dia saika mivelona sy misehatra amin'ny fambolena avokoa. Manay anefa ireo mponina ao an-toerana ny amin'ny fahasimban'ny fiariana satria tsy misy fanamboarana hatramin'izao ny foto-drafitrasa izay ankina ny asa rehetra ka ina izy fiatraikany goavana amin'ny fivelomana indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra ho avy io. Ny foto-drafitrasa izay nikarakarana ny soamalaka tamin'ny 5,7 izay no avoazana tamin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana 9 sy 7 dia mandrak'ity zany ny androany tototry ny atsanga sy ny bedana sy ny zavatra maro samihafa ary ny potika moa raha tsy laza fotsiny azy zany digina ambotany lava zany tsy ny ray tsy ndro ny tena no mitaky sy hoe manao an'izany zavatra zany nefa amin'izao fotoana izao dia fantatra fa nisy kolikoly avolenta izay nisy vola avy tamin'ny fitondram-panjakana sy ny ONG maro samihafa nentina natanterana an'izany kanefa dia natao randrana amin'ny rano na pitsapitsa fotsiny dia zara fa vita zany zay ka raha ho avy zany norambaratra sy ny fotoana androtsakorana dia iverina tamin'ny lohany ihany zay ka zay ny anaovana antsy ho avy hoe mila fanarenana aingana ny foto-drafitrasa sy ny lalana ny RN3 ao anatin'ny distrika n'Amparafaravola. Mijana ho fampanantenana pokaty ihany koa hatramin'izao ireo lokaloka sy fampanantenana natao tamin'ny vahoaka tao an-toerana. Antony iray tsy mampandroso sy mampahantra ny mponina ao amin'ny faritra misy azy ireo. Mila ny rehetra ho tonga saina ny zava-misy ka tsy anaiko voarebireby amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy io. Misarika ny saintsika vahoaka tsirairay mba tsy ho voafitaka na tsy voarebireby ny olona maro samihafa fa kosa izay rafitra izay dingana efa nataondre teo aloha izay ihany no tanterahana ka eto zany dia mbola manao antsoava satria tsy dia misy zavatra azo antenaina loatra amin'ilay olom-boafidy satria raha araka ny zavatra fandeha nitoedra raha hita amin'izao fotoana izao tsy mitovy tsony tamin'ny zavatra notenenina tamin'ny fampielezan-kevitra no zavatra nataony ireo voafidy ireo ka zay no mahatonga anahako miteny vahoaka ny distrika Amparafaravola hoe aoka tsy ho kivy tsy ho ketraka fa ho avy ny fifidianana be ny tanàna dia sokenta hitsako solavo ayamindra. Tsy ny distrika n'Amparafaravola ihany fa saika marary avokoa i Madagasikara iray manontolo. Ny asa tsy misy, ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra isan'andro, ny jiro sy rano tsy misy antenaina fa tapaka lava mamotika ny fiarian'ny mponina, ny lalana potika, ny tantsaha tsy misy mpijery. Mampametram-panontaniana ny zava-misy raha mbola misy mpitondra eto Madagasikara. Kitoto, asa tsy laharam-pamiana ary tsy miatraika amin'ny fiainam-bahoaka no ataon'ny mpitondra. Lasako vava ny ari-kabaro ny besaka fa tsy misy tetika sy asana ny tanterahana ireo velorano atao tamin'ny vahoaka izay zary lasa fampandriana drisa sy fampatoriana mitsangana fotsiny ihany. Lasa takalonaina ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany mikakaiky ireo mponina manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny tsy fisindrany matetika iainana amin'izao fotoana izao.
raha ny fanadiadiana dia ity volana aogositra ity no tena nahitana fahatapahan-jiro sy tsy fisindrano matetika be indrindra. Miain'izany avokoa ny ankamaroany ny fokontany eto Antananarivo ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny any amin'ny faritra. Fanadiadiana nataon'ny Onisoa Fefaliana sy ny Aritanjona. Mikaikaiky ireo mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra satria dia tapaka isan'andro ny jiro. Araka ny voalaza, maharitra hatramin'ny adiny iray sasany hatramin'ny adiny efatra ny fahatapahana ary dia miverimberina tsy indray tsy indroa ao anatin'ny iray andro monja. Amin'ny ankapobeny, simba ny fiveloman'ny olona vokatra izay fahatapahan-jiro izay ary mitaraina ho mbaby fahatsantoka ny isa tokantrano noho ny vola very amin'ny fandoavan-jiro isam-bolana nefa ny jiro zara fa mandeha. Manginy fotsiny, ny tsify sy ny fidiram-bola noho ny fahatapahan-jiro, ny rano manginy fotsiny, tapaka isan'andro, any ka amin'ny alina sisa ny fananarotan'ireo olona hakana ny rano satria amin'ny andro atoandro dia zara fa mandeha ny rano. Ny loton'ny rano tsy lazaina intsony. Ny fahatapahan-jiro aty aloha dia enjana be satria ny saina zao no ora andehanana sisa fa taloha mantsy rehefa manisa ny délestage dia hoe tapaka 3 heures 2 heures zao ny saina le izy le mandeha firora isan'andro. Ny rano koa torak'izay matetika moa rehefa tapaka ny jiro dia manaraka azy ny rano. Normal aloha raha hoe avy tapaka ny rano dia ratsy foana ilay izy avy eo fa tsy maintsy manarika kely zany ianao amin'ny volohany satria manamboatra ry zareo. Raha ny firetany zao androany raha nisy dia misy androany tontolo androany maraina io hatramin'izao adiny 3. Raha ny anahy zao voatselatsela ny télé simba noho ilay fahatapahana dia indraindray koa anatin'ny andro iray mety very client 10 9 7 hatramin'ny 10 amin'ny le fahatapahana. Izay zany tena fiantraika ratsy. Ho an'ny mpampiasa jiro rehetra aloha zany dia simba ny matériel indrindrandrindra ny ordinateur, frigidaire ohatra zany satria io fahatapahan-jiro zany anisany anankiray zavatra ampiasaintsika moa mazava ho azy elektronika daholo dia ny elektronika tsy tian'izany. Ilaina ireo solombavam-bahoaka mba handray andraikitra hisolo tena amin'ny olan'ireo mponina araka ny antso nataon'izy ireo. Mila mahaleo tena ny orinasa Jirama fa tsy miankin-doha amin'ireo vahiny araka ny fanazavana trano. Misy anatora menmenina fa tapaka ny jiro tany amin'ny zareo fa manino ny sovony menmenina efa ela be ery zareo tokony solombavam-bahoaka zany ny be dia be tokony efa ela be ireo ny solo tena amin'ny vahoaka hoe tsy mety nataony Jirama maninona zao vao miteny ny sasany fa io zany mila ekipa matanjaka mihitsy voalohany aloha miala amin'ny fandoavana solika ao an'ireo mpanova gropy. Zay nge problème ny Jirama efa ela be zany ny centrale hydroélectrique ny tokony natao fa bloqué ny vazaha mba andoavantsika solika foana sady manofa groupe tsika mividy solika tsika nefa ny centrale hydroélectrique manao micro zany amin'ireny tokony efa tsisy olana mihitsy ny atao amintsika. Les production de courant zany voakejany vazaha dia tsy mahavita nina mihitsika fa sady mandofana groupe tsika mando solika normal raha izao mifandeny tsisy fisaorana tompoko. Tsy eto andrenivohitra ihany no tsy misy jiro sy rano fa hatrany amin'ny faritra dia velotaraina avokoa noho ny afitsoko ny Jirama. Efa mampolo taona izao tsy mety nahita vahaolana ity sehatra ity kanefa iankina ny fiainan'ny olona anantampitrisany. Tsy misy izay tsy miakatra na ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro na ny legioma na ny hena sy ny maro hafa. Vokany latsaka ambany fa efa amin'ny vidiny isan-tokantrano ka mampitaraina ny vahoaka. Miandrandra fiovana ireo sendra ny mpanao gazety satria tonga amin'ny fitenenana hoe ny hoanina androany dia diavina rahampitso ny ampitso anefa izay mbola tsy fantatra. Sitraka Ratovina Ambitsoa ny Aritanjona no mitatitra amintsika ny antsipriam-baovao. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-pianana raha ny eto Madagasikara. Maro ny zavatra tsy voafehy ary saika hita amin'ireo sehatra maro samihafa izany. Marary ny malagasy ary mila vahaolana mba hialana amin'izao fahantrana miompapan'izao. Tsy zakitsony ny sandan-javatra, taona maromaro izay, indrindra fa ireo kojakoja sakafo ilaina andavanandro. Amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fidiran'ny mpianatra izao, dia ila tsara kitsony ny tsara mpianarana, indrindra fa ny fitaovana ilain'ireo mpianatra noho ny fisondrotam-bidiny ihany koa. Isan'ny antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-pianana ny fitotongana ny lanjam-bola malagasy. Manampitrotraka ny tsy fisian'ny asa eto amintsika ka mampiena ny fahefa amin'ny vidiny isan-tokantrano. Ny vidim-pianana miakatra nefa
le vola tadiavina ohatrany hoe tsy dia ampy amin'le resaka vidina tena tena tsy maintsy miatoka ny fidiran'ny tena fa zao am'izao tena tsy maintsy hatrehany nefa le fidiram-bola tsy dia manahoana loatra mbola vao hividy mbola niatrika ny fidiran'ny mpianatra aloha zany zao dia tafiditra indray mpianatra zay vao mividy fitaovana kanaloha eo am'siasin'le niarikarenany olona am'izao milatsaka am'izao tsy maintsy tombontsoa fa miena zany vola miditra am'tokatrano tsirairay am'izao miakatra be sara ampianaran'ny mpianatra am'izao surtout ny droit écolage miakatra be daholo izy am'izao vidim-piainana aloha am'izao zany tena enjana mihitsy vidim-piainana tena mafy mihitsiny satria zay zao raha taloha zay zao mandrotsaka rosotapany zao zay zao raika apoka sotapany sisany tena rotsakanay dia niampy zay mba varivary kely mba memen'olo le ty zany no mifanampiny iny fa raha hoe nividy tena hoe anina ty anina aloha tsy mahavita tsony tsy mahavita tsony mihitsiny fa fampidirana an-tsekoly am'izao am'ireo zazo ireo fampidirana an-tsekoly am'ireo zazo ireo aloha zao dia tena enjana mihitsy am'izao satria nanaovako hoe enjana le izy ao fanjakana miteny fa hoe misy ho fanampiana sy mihoatra zao nefa le izy rehefa tena miatsa aminay le izy zany tsy arakaraka le teny'le fanjakana le izy tsy misy ny vahaolana azo raisina fa any sisa tao dia miaina amin'ny zava-misy ary eo ihany koa ny fiandrasana ny fandraisana andraikitra ireo olomboafidy sy olomboatendry izay samy tsy andrenesapeo manoloana ireo zava-maharary ny malagasy isan'andro ireo pejiny fitaterana itombatra any amin'ny 700 ny fiara miazo ny lalam-pirenena fafito amin'izao vanim-potoana ny fiantsasatra izao hatramin'izao mbola tsy nisontra ny sarandalana ho an'ireo zotra mpampiasa ny lalam-pirenena fafito raha ny fanadiadiana mampitaraina ireo mpandeha kosa nefa ny faratsindalana faratsika ny fanadiadiana ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao tao anatin'izay fotoana izay dia nitombo hatramin'ny 30 isy ireo fiara mivoaka eto isan'andro raha oharina tamin'ny teo aloha ny miazo an'Antsirabe ny maro anisa mariana fa mitombo ny isan'ny fiara mandeha amin'izao fiara ampiasaina raha oharina amin'ny teo aloha kely zao zay raha ohatra hoe mamoaka fiara zay 70 voiture par jour zao miakatra eo amin'ny 100 voiture par jour zao no voaka eto amin'ny caractère anisan'ny antony nampitombo ny isan'ny fiara mandeha isan'andro ny fahamaroan'ny olona izay mandeha miala sasatra amin'ny lalam-pirenena fafito iny vanim-potoana ny famadihana ihany koa izao ka maro ireo mivezivezy ho fanatanterahana izany hatreto aloha dia tsy nahitana fiakarana ny sarandalana manoloana izany ny atao mampitombo amin'ny fandeha amin'izao vanim-potoana zao moa hoe raha malala fa zao vanim-potoana ny famadihana sady mifanindry amin'ny fialan-tsasatra ny mpianatra dia betsaka koa ny olona vezivezy maka entana satria ao anatin'ny vanim-potoana fitatavan'ny olona vola mihitsy zao dia vezivezy be ny olona amin'izao momba amin'ny frais indray moa zay ty amin'ny garotiera fahasankarana régional RN7 ny resahana misy ny frais haute saison sy bas saison dia zany hoe zay tsy mihoatra amin'izay zavatra fanarahana zay ihany anefa manaraka an'izay fotsiny zay amin'ny frais amin'ny andavanandro frais tana Antsirabe moa raha ny ety amin'ny garotiera dia 20 000 ariary anisan'ny olana sedrain'ny mpandeha sy ny mpitatitra ny faharatsiany lalam-pirenena fafito izay miteraka fahatiantoka ara-potoana sy ara-bola noho ny fahasimban'ny fiara ny lalana miratsy foana moa zany zao surtout ny Sakaratoliara zany zao tena ratsy be mihitsy taloha eo 24 heures fa zao izy lasa nitombo zany lasa 28 heures zany toliara tanà zao ny fiatraikany lasa tara le olona zany ohatra misy fotoana vonjena na ohatra zany na mifodiana ary tonga any lasa taraiky na ho anay chauffeur zany lasa reraka nefa ny tonga any ianao tsy maintsy hoe miverina na manao entretien ny tombony tsy dia misy loatra ny hoe ny tombony be manahoana fa mba mahazo kely zay hohanina isan'andro dia fa izy
Ny sitraka asa sosialy avy amin'ny antokontsika Madagasikara ny fokontany Ambohimasina ao Alakamisy feno arivo toy ny lalao ara-panatanjahantena sy ny fahazoana jiro natolotra ho an'ireo tantsaha tao an-toerana ihany koa ny lakana lehibe iray nangatahana ampiasaina ho fampitana amin'ny reniranonan-dromba izay tena mampijaly indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Tena toerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Tahiriny. Natolotra ny vahoaka teo amin'ny fokontany Ambohimasina ny lakana lehibe nangatan'ireo tantsaha ampiasaina ho fiampitana amin'ny reniranon'ny Andromba izay tena mampijaly ny mponina indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Tantsaha avokoa ny 720 mponina ao amin'ity fokontany ity ary mampiasa ny reniranon'Andromba avokoa. Fahasairana nefa ny fivezivezena ho amin'izany. Ny antokontsika Madagasikara ao amin'ny komina Alakamisy feno arivo no angadina nanana sy vinahitana ity lakana lehibe ity mba ho famahana ny olan'ny mponina. Afaka misitraka izany avokoa ny mponina rehetra na inona firena politika satria natao hitsinjovana vahoaka hoy ny fanazavana. Ny 7 isan-jato ny mponina eto anivon'ity fokontany ity dia tantsaha avokoa mampiasa ny reniranon'Andromba io dia sahirana izy ireo amin'izay fivezivezena eo anivon'izay renirano zay. Dia afaliana ho an'ny antokontsika Madagasikara moa no nanolotra an'izay lakana izay ho an'ny fokontany Ambohimasina hivezivezena amin'ny indrindrandrindra ny tantsaha eo anivon'izay reniranon'Andromba zay. Dia izay ny antony ahatongavan'ny be sy ny maro tonga maro be eto ankafaliana no nandraisan'ny fokontany sy nandraisan'ny fokontany ny ekipany Tiko Madagasikara amin'izay ezaka tanterahany antokontsika Madagasikara zay eto anivon'ny komina Alakamisy feno arivo. Ny fampiasana io lakana io dia tsy natokotiko Madagasikara ihany, tsy nizarazaraina ho an'ny antokotiko Madagasikara ihany fa mahazo misitraka an'io daholo ny olona rehetra eto anivon'ity fokontany ity na loko inona ianao na loko inona na finoana inona ny misy ianao dia afaka mitaingina sy mampiasa an'izay lakan'izay eo anivon'ny komina Alakamisy feno arivo. Afaliana no nandraisan'ireo fokon'olona izany satria tena mijaly tokoa ny tantsaha indrindra rehefa tondraka ny rano. Tena lavitra ny barazy any atsimo izay ahafahan'ny olona miampitaka dia isorana ny timy hoy ireo mponina ao an-toerana. Faly izay fokon'olona eto an-tampon-tanàna Ambohimasina fa tsy mbola nisy ohatran'ity hatramin'izay nanaovana betsaka ihany ny ben'ny tanàna izay tena mitetika nanolotra an'izy io atao anatin'ny 5 taona fa mandrak'ity ny andro any tsy hita ihany. Zao zavatra hitana izao zay dia efa faly zay dia misaotra indrindra tompoko. Dia misaotra anareo Tiko Madagasikara fa faly tokoa ny fokon'olona satria fa ela nandrazana an'ity lakana ity fa mijaly tokoa ny tantsaha rehefa tondraka andrano lavitra be le barazy andanan'olona any atsimo any ndraindray aty Kadivorety fa dia misaotra indrindra tompoko. Nambarany teo anivon'ny antokotima fa eo am-pikarakaraina indray ny etsika any amin'ny fokontany hafa izy ireo amin'izao ary toy ny fidinana ifotony sy ny fanaovana asa sosialy ao anatin'ireo fokota 5 mandrafitra ny komina Alakamisy feno arivo. Lafimbavao hafa tanteraka kosa indray ny sokatrana no mikandroany 13 Aogositra ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora mpitarika hisitraka ny vatsim-piofanana Yali Mandela Washington Fellowship 2022. Ireo tanora mpitarika 2020 hatramin'ny 2030 taona izay nampiseho fahaiza-mitarika sy fahafoizan-tena ho fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy no iantefana ity programa fanohanana ireo tanora afrikanina mpitarika izay napetraky ny governemanta amerikanina ity. Mandiny 70 taona ny vatsim-piofanana Yali Mandela Washington Fellowship amin'ity taona ity. Manamafy ny fahavononany anohan'ireo tanora afrikanina amin'ny fampiroboroboana ny fiariana sy ny fitantanana demokratika ary ny fandriampahalemana ty Afrika ny governemanta amerikanina. Mahatratra 70 ireo tanora malagasy ny sitraka ity vatsim-piofanana ity hatramin'ny fironan'ny taona 2012. Ifantana tanora mpitarika misongadina sy nanova zavatra ary nitondra fivoarana ny masovo amerikanina ty Afrika. Hianatra momba ny fahaiza-mitarika mandritra ny 9 herinandro any amin'ny Université Amerikana ireo tanora mpitarika misa 700 voafantany aty amin'ny faritra Afrika atsimon'ny Sahara ireo ary hianatra momba ny fandraharana sy ny fitantanana mikamana sy fikambanana sy rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny fitantanan-draram-panjakana. Andray anjara amin'ny fionana tampony izay atao any Washington DC any koa izy ireo ahafahany miona amin'ireo Amerikanina mpitarika amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Aorian'ny fahavitany fiofanana dia mbola hisitraka fanohanana avy amin'ny departemanta mpanjakana Amerikana ireo mpandray anjara amin'ny Yali Mandela Washington Fellowship atao ny fampandrosoana ny fahaizan'izy ireo amin'ny sehatry ny asa
ny fiahina na ny mentorine sy ny fidirana ary ny fitrandrana tombotsoa avy amin'ny tambazotra mpitarika hafa ary ny fanohanana arabola ho an'ny tetikasana izy ireo. Pejiny fahasalamana kosa indray tsy mifidy taona intsony ny fiakaran'ny tosidra samy aranjany avokoa na ny tanora na ireo izay efa nahazo taona. Raha ny loharanom-baovao aza dia lasebatra ity aretina ity ny ankamaroan'ireo tanora no ny asa mandrararitra izay ataon'izy ireo tsy araka ny tokony ho izy raha ny fanadihadiana. Omisoa fifaliana ny Artanja. Miakatra antozidra rehefa mbola loatra ny ra ao amin'ny lalandra eo anelanelan'ny 14 no tsindry amondrindra ary 9 ho an'ny tsindry ambandrindra no sandan'ny tozidra roa. Noho izany ny tozidra 12 dia heverina ho ara-dalàna. Ny fiakaran'ny tozidra no antony mahatonga ny aretim-po, ny faharariany vo ary ny fahatapahan'ny lalandra. Betsaka ny mety ho antony mampiakatra ny tozidra raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Eo ohatra no fahatavezana be loatra, eo koa ny fitombon'ny taona. Maro ihany koa ireo fomba fiseho ny araky ny ambaratonga izay sidrain'ny olona iray. Resaka ny antsoina hoe signe de gravité na hypertension artérielle zany hoe inona zany ro trangana aretina sy aretina ao amin'ny fiakaran'ny tosidra be tapaka ka tenenina hoe gravy. Misy karazany anankiefatra no resantsika eto. Dia ny hypertension artérielle sévère dia ny ambony be. Misy le HTH accéléré et maline, ani ratsy maline zany ratsy fond d'œil stade 3 ao anatin'le fond d'œil stade 3 dia misy raha mandeha ao anatiny hoe jeren'le dokotera raha toa indray ilay izy ka tonga any rétinopathie hypertensive stade 4 jerenany ao anatin'le masony ao zany dia lasa misy mivonto. Misy koa fiatraika ratsy ny tosidra io any amin'ny vatan'ny olombelona dia teneny hoe encéphalopathie hypertensive, izany hoe laha any amin'ny atidohan'le olona any amin'ny encéphale any dia manome an'ilay syndrome anankiray teneny hoe hypertension intracrânienne. Zay stade karazany anankiefatra zay zany signe de gravité an'ny hypertension artérielle. HTA sévère, HTA crise hypertensive aiguë, HTA accéléré maligne dia encéphalopathie hypertensive. Ny fomba fiaina tsara kokoa dia manampy amin'ny fisorohana azy na amerana ny fahasarotana. Anisan'ny fisorohana tsara indrindra ny fiakaran'ny tozidra. Ilaina foana araka izany ny fanatanjahantena, hitaizana ny vatana. Ny fomba fiainany tsara kokoa dia manampy amin'ny fisorohana azy na amerana ny fahasarotana. Anisan'ny fisorohana tsara indrindra ny fiakaran'ny tozidra koa ny fandaminan-tsaina ny olona iray. Mba tsy hatongavana amin'izay hoe lasa grave be ilay fiakaran'ny tozidra hypertension artérielle dia hoanina tsara foana amin'ny fanafody izay amen'ny dokotera. Dia ny fanaovana ny fanatanjahantena dia ny mafaizana mihinan-kanina, tsy manao tendan-kanina be, dia ny manarak'izay ny manao sport, ny mandeha tongotra, dia manena tena, dia fadina koa le tsy mihinan-kanina, dia manarak'izay tsy mihinan-kinana an'ity karazana tambavy rehetrarehetra ity. Reny be dia be zavatra mbola tsy voafehintsika. Dia ny tsy fihinankinanana fanafody fotsiny eto Madagasikara moa indrisy mampalahelo. Dia ny fahaizana mitondra tena. Mety soritra aretina ny olona voan'ny tozidra ambony. Ny hany fomba hahafantarana izany dia ny fanaraha-mason'ny tozidra. Mahery ny 700 tapitrisa ny olona mijaly noho ny fiakaran'ny tozidra. Tsy voatsabo araky ny voalazan'ny fikambana be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Ny fiakaran'ny tozidra no antony voalohany amin'ny fahafatesana ao Azia Atsimo Atsinanana izay mamono olona 2.5 tapitrisa isan-taona. Manomboka mafana ny andro amin'izao fotoana izao, isan'ny ilain'ny vatana rehefa mafana ny rano. Ankoatra izany dia ilain'ny vatana ihany koa ny ranom-boankazo. Ahitana mpivarotra izany raha teo ireo toerana rehetra ale. Isan'ny mampidibola aingana ny varotra ranom-boankazo raha ny fanadihadiana satria maritraritra 9 alina ariary isan'andro any ny vola miditra azon'izy ireo. Miresaka izany indrindra ity fanadihadiana nataon'ny Faniry Andrianarivo sy Tahiriniana ity. Fraise, papay, corosol, voasary sy ny maro hafa tsy voatanisa. Voankazo azahoana ranom-boankazo. Arita ety an-tsena rehetra ety. Mamelona fianakaviana maro ny asa fivarotana ranom-boankazo. Tia ny mpanjifa kokoa mantsy no mividy ny ranom-boankazo ahodiny eo no eo. Hita mivantana tsara ny atsara ny voankazo ampiasaina amin'izany. Raha ho an'ity fivarotana iray ity dia mahalany rano hatramin'ny 4 litatra isan'andro rehefa tena mandeha ny tsena, izany hoe rano 2 bidon.
manomboka amin'ny 500 ariary ka hatramin'ny 3 arivo ariary ny jus ka mampidi-bola hatramin'ny 4 ariary rehefa tena mandeha ny tsena. Anisan'ny ranom-boankazo be mpanjifa ihany koa ilay atao hoe spesial, fitambarana voankazo maromaro izy io izay amperahana amin'ny atody. Misy koa zao le commandé spécial izy any asina tony atody gasy, fraise, citron, persil, asina voankazo maromaro. Le olona zany misy tena somary tafiditra kely anatiny le fanaviana fa manomboka eno dia mihinana zavatra somary spécial izy dia eno misenda le tsy fahasalamana amin'le sakafo spécial. Anisan'ny ankafizan'ny mpanjifa ny fisotroana ranom-boankazo ny vokatsoa entiny eo amin'ny fahasalamana, ny fananany hery fiarovana izay manampy ny vatana hiady amin'ireo karazana aretina. Ankoatry ny ranom-boankazo dia sehatra miroborobo ihany koa tatoato ny fivarotana ny ranona fary. Ny vokatra azo eto izay tena ankafizin'ny maro ihany koa noho izy tsy mitapi-drano. Mandeha amina kilao ny vidin'ny fary ilaina ka 2 arivo ariary ny iray kilao amin'izany. Ho an'ity mpivarotra iray ity dia mahalany fary manodidina ny 30 kilao eo izy isan'andro, izany hoe 4 ariary ny matiny eto. Ny farinay moa zany lanjaina amin'ny kilao dia farinay zao tandroany 30 kilao dia ireo ny lany androany arakaraka ny toetrandro. Raha mafana ohatr'izao ny andro dia ireo raha tsy ampy fa rehefa mangatsiatsika ny andro dia amin'izay izy tsy dia mandeha fa tsy maintsy be dia be any ny tsalany aminazy. Ity zao izy mahavita 2 kaopy. Misy any sasany moa ity sakamalaho dia misy any sasany ity citron dia tsara ny mihinana voankazo na ho an'ny tsirony na ireo soa entiny ho an'ny vatana. Manan-karena voankazo raha teo i Madagasikara ary mora ny fahazoana azy ireny. Manentana ny olona rehetra zany io moa arakaraka ny fahefa-mividy ihany io fa raha azo atao minana voankazo. Raha noana ianao tsy voatery tsy hoe mety hanimba ny tsena sasandray ohatra hoe mofona ve no hoanina fa voankazo hoanina rehefa matsiaro noana ianao dia minana voankazo. Isan'andro raha azo atao minana voankazo. Dia ny legioma koa aza adino ny legioma. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany ho avy roa no nandraisan'ny Frantsa ny lalao olimpika no andraisan'ny Los Angeles ny lalao olimpika afaka 4 taona. Hoy ny ben'ny tanàna ny Los Angeles raha nandray ny saina olimpika ny tenany nandritra ny lanonana famaranana ny lalao olimpika natao tany Paris farany teo. Fanadihadiana. Ny farana ny alahady lasa teo ny lalao olimpika ho an'ny taona 2024 noraisin'ny Frantsa ka natao tao andrenivohitry Paris. Fantatra fa États-Unis, Los Angeles no andray ny lalao olimpika manaraka. Niara-dita amin'ny ben'ny tanàna Los Angeles tamin'ny Paris ireo mpikarakara manana traikefa amin'ny fandraisana lalao goavana maneran-tany toy ny lalao olimpika. Fantatra fa ho soniavana afaka herinandro vitsivitsy ny torolalana amin'ny fandinihana sy ny fanatanterahana ny fananganana ireo foto-drafitrasa isan-karazany. Maro ny asa miandry hoy ity ben'ny tanàna izay naneho ny fahavononana sy ny tanàna ny andray ny lalao amin'ny taona 2024. Los Angeles no tanàna voalohany nandray lalao olimpika intelo dia ny taorianany 2.7 ny tamin'ny taona 4.7 ary io ataony 4 ka hatramin'ny 3 Jolay 2024 io. Tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao tompo kilasy Tongovavy nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompo.